Mamoana andreo rehetra be miparitaka eny amin'ny fiarahamonina tsy ataony amin'ny firenena vao fotoana izao. Ilazanareo zava-marina sy ny zava-misy haingo fotoana izao. Efa naverimberitra foana tamin'ireny filazana sy fanambarana tany amin'ny Sili ireny. Satria averina foana rehefa anontaniana. Firaisan-kiny izany firaisan-kiny izany kely mba inona? Miaraka daholo izay. Dia ty fionana ity ty amin'ity tsy fusion akory. Tsy hoe fitambarana hoe tambatra ao anatina parti anankiray dia mitoko 5 fa coalition fiobonana no mitoko 5. Izany zany tsy hitovy mihitsy ny fomba fiasan'ny fitsipiky fampitolana. Fa miaraka nefa izay ary miezaka ny ampitovy amin'izay. Fantatro mihitsy ny iahanareo indrindra ireo le candidat misy any ambadika any hoe fa tsy hovaky zany zany firaisan-kiny zany efa miray dia miray. Tsy hovaky zany mihitsy ireo ninina fitenin'ny sasany. Ary izay tena matoky. Ary mino fa tena aritra sy mbola misy olona ho avy any hoe parti ho avy. Plateforme ngely izy. Zany hoe tsisy kitikitika izay statuen'ny any amin'ny antoko politika ananany azy avy aminy fa mitovy ny hevitra mpanohitra zahay, mpanohitra mitovy hevitra ary manana tanjona kely eny. Ny tanjona mbola tsy tatra. Dia efa mety tsara ilay izy. Vao miarana tsara zavatra rehefa samy hafana. Satria eo no ahitana ilay hoe marina tokoa na zany tokozokotona ny ataontsika dia manana tsara ilay izy hatrany hatrany izay. Ka ambarana eto ary lazainy mivoaka malagasy ireo antoko politika hafa fa tsy rava zany ny firaisan-kiny. Ary mitovy ny hevitray hoe hijoro mpanohitra marina izahay ary mifanampy amin'ny zavatra rehetra. Belibely io indépendant roa tohananay tamin'ny firaisan-kiny. Ao koa moa zany efa misy hoe candidat firaisan-kiny. Tsy voatery mihitsy akory fa hoe tsy maintsy izao ny fampifehezana. Marina fa manana fampifehezana ato anatiny izay na le réglementaire interne. Azonay amboarina tsara izay mamety azy izy. Izay tena ny olona ny démocratie. Izay tapaky ny be sy maro mikenainy. Dia misy zavatra tsy mety tsy maintsy ampatsahivina izy izao kosa ny tapaka ato anatin'ny be sy maro. Manamboatra an'izy izay. Rehetra izao rehetra izay 5. Izay resahana. Ao ny team, ao ny prositeny, tsara tafina, ary antoko politika madio. Azo velona. Dia izay mitambatra ao anatin'ny hoe firaisan-kiny. Tsy misy fampiasana. Mahakasika an'ilay fiantsenan'ny fifidianana indray no saika manontaniako hoe aiza ho aiza ny firaisan-kiny amin'ilay fiantsenan'ny fifidianana io processus électoral mihitsy ny fahitana. Mbola tsy mivoaka amin'ny fomba ofisialy. Liste ofisialy dia avoaka seny. Fa hitanareo zavatra hoe mbola mijery sy mifanampy izay mahatonga ny voly androany. Iresaka hoe manao nareo any dina zavatra hifanakamisakevitra. Amin'izay zay fa tena hoe izao hitondrana ny paikadinay fa tsy mbola izay ny milo fotoana kosa izy. Hoe tsy fitovikevitra eo amin'ny samy firaisan-kina, aiza ho aiza nareo amin'izay sy izay zavatra mety rehetra. Manalemy firaisan-kiny zany. Izay foana satria raha mahajangy ianao zao dia izaho rery ny olona mpanohitra any candidat. Ny anankidimy avy amin'ny fitolana daholo, dia ny anankiroa azoko atao hoe indépendant, dia ny iray ihany avy amin'ny fanoherana. Ka ny ato amin'ny fanoherana ihany manohitra amin'ny fanoherana dia hitanareo ny falo. Izay zany ny ezahana foana hoe ataoko hoe mihoatra an'izay. Satria ny tanjona ny raisina tato dia tanjona mipetraka tsara ny hoe anatin'ny fanoherana. Izay ihany ny ana ary ao anaty fanajana tsirairay anatin'ny fanajana izany hevitra-kambanany maro misy izany. Izay mitondra amin'io fa raha hevitr' olona iray no mitsakazakana anatina fikambanana coalition ohatr'izao dia manahirana izany satria ilay izy tsy fusion tsy hoe very daholo ny mahantoko miantoko fa coalition politique io dikan'izay zany manana ny sakany sy miantoko fa zany tsy milaza akory hoe misy manana ny
sanatria hoe ambony na ambany ny fitondrana sarany Milamina tsara ve zany firaisan-kina amin'izao? alamina zany kandida za kandida amin'ny firaisan-kina tolotry ny hery vaovao Madagasikara toanan'ny firaisan-kina dia manana andraikitra amin'izany koa fa fotoana mandeha dia izay manaraka fa izay tsy manaraka moa ataoko ahoana fa olon-dehibe zareo. Moa dia mahita fa eo daholo zahay 5 fondateurny firaisan-kina zany hoe mbola miaraka zay firaisan-kina fa tsisy an'izany miparitaka zany sao dia lasa ho faly ny sasana amin'izany zavatra zany. Mazava ho azy fa ny firaisan-kina antoko 5 olo 5 ao misy azany antoko sasany ohatran'ny prosteny dia maromaro koa le agnatiny ao. Izany rehetrarehetra zany dia mazava ho azy fa tsy dia hitovy hevitra daholo fa agnatina vovonana ohatran'ireto tsy maintsy misy fifandesen-dratsy, misy koa fandeferaka raha misy zavatra miseho ka ny zavatra lehibe aloha dia fa izay zany le izy hoe milamina zahay ekena fa misy sasany tsy voafehy, misy zavatra tsy fe zany daholo mivoriana eto zany mba mampanao rappel à l'ordre amin'izay olo mba samby ifehn'ny olony sady samby ifehin-tegna ny firaisan-kina anatin'ny firaisan-kina fa magnategnanay firaisan-kina ny vahoaka rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Mba ahoana moa nitretareo raha sisy firaisan-kina io anie zany ny mpanohitra ataontsika hoe structuré zao hoe mipetraka tsara ny resaka firaisan-kina dia io zany dia hitanareo izy teo fa ainay milamina tsara zany ny firaisan-kina zao dia mitohy aby le zavatra atao manao daholy na eto Antananarivo dia firaisan-kina na any Majunga na any amin'ny toerana rehetrarehetra zany tsy maintsy hiaraka foana zahay fa io moa zany mety misy ho aho za teo mety misy manaonao zavatry hafa tsy mety ary io zany dia fa hita moa fa dia ohatra zao fitaovana raha ohatra mba fitaovana ny prosteny moto sy namany dia tokony alefany any amin'ilay candidat toagnany firaisan-kina ohatra ary raha misy candidat firaisan-kina amin'ny toerana raiky tsy hanao zay manao indépendant rindry koa ny lasa mamely ny firaisan-kina raha tena manohitra dia manohitra fa misy ny sasany zany manohitra izy milaza hoe mpanohitra izy nefa izy mamely ny candidat ny firaisan-kina na ny candidat ny tima na candidat ny HVM na candidat ny candidat ny rehetrarehetra agnatin'ny firaisan-kina zay zany dia raha tena fitirana zany dia zay zany milamina zahay milamina tsara misy hitanareo izy teo nareo nahita ny fivoriana. Zay atrika ny fifidianana isika manamona ny firaisan-kina amin'izay fiatrana fifidianana izay fanaliana atao candidat ny firaisan-kina. Ka misy zay manko ity manko dia fa nazava tsara ny fagnarana misy raha misy possible agnataovana firaisan-kina dia firaisan-kina raha sisy dia avela zany ny antoko say ndraiky mahafaka milatsaka ohatra mety misy tsima milatsaka ane misy koa sasany zany mety antoko roa telo miaraka fa izay zany le izy fa atao fotsiny no amin'ny fandresy latsaka marary ana nge le misy ohatrany hoe mety mandefitry manana rariny nefa tsy maintsy manao an'izay zay ny politika raha voanao sy manao an'izay sy manana ny discipline zay sy tafavoaka eo asika raha mandeha raikiraiky ka dia izay zany ny stratégie ho avy zay moa heureusement mbola misy fotoana tsika zao mifandaminana amin'ny zavatra rehetrarehetra.